Fahina radio ny fotoanany vaovao. Ny lohatenim-baovao tsika amin'ny androany ity 17 febroary ankalazana androany ny andron'ny mpifankatia. Rahapirenena fanompo-pirenena mitady zazavao valonjato sy arivo ny tafika malagasy. Fanjifana moa dia mety azahoana tuberculose ny ronono na ny vokatra azo avy amin'ny ronono manta. Mikorotana kosa sady tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony ny zavakanto sy ny kolotsaina eto amintsika eto Madagasikara hoy ny mpanakanto sy mpihira anankiray dia tsy iza moa fa Injakatiana izany. Eny anivon'ny antelo mira-pirenena dia atratra araiky amin'ny 50 ny isan'ireo solom-bavam-bahoaka eny. Vaovao fanenjehana CST kosa dia nilaza fa tsy mizaha tavan'olona ny Bianco eo am-panatotosana ny asany. Dia anterna ny araba tompoko lasy tompoko vavy lakamisy fa 14 ny volana febroary 13 sy 2000 miarahaba tsika rehetra ny tokantrano ary dia manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mamo José no itondra ny vaovao amintsika vaovao ny Tsipriandry amin'ny ity androany ity. Anomboantsika ny vaovaontsika androany ary dia miaraba ny mpifankatia rehetra ary dia tsy hozoviana amintsika intsony angamba ny daty ny 14 febroary resahana etseroa hoe Saint-Valentin na ny fetin'ny mpifankatia. Midika ve izany fa isaky ny 14 febroary ihany vao tokony ankalaza izany ireo tia sy ny tiana? Raha ny marina dia tokony tsy ho afaka ao ambavan'ny mpifankatia izany ary raha tena mpifankatia marina tokoa dia tokony ho Saint-Valentin isan'andro ny fiainan'ireo mpifankatia. Tsy amerina intsony ny tantaran'ity olomasina ity toy ny fanao isan-taona isika fa dia arak'izany dia samy manana ny fomba ankalazany sy anaovan'izay fety izay ny olona rehetra. Ahoatra ny manome voninkazo ho an'ny olon-tindry, ao ny manome ireo karazana any akanjo firavaka, ao ny manome ranomanitra, fa ny tena tsy afaka misaraka amin'izy ireo kosa dia ny oroka madinidinika izay mamy dia mamy ka dia samy manana ny fomba anaovana azy avokoa ny mpifankatia rehetrarehetra. Eto zany ny vahin'ny radio sy ny ekipa rehetra dia mirary antsika mpifankatia rehetrarehetra makalaza ity andron'ny mpifankatia androany ity ary dia mirary antsika anao fety sambatra ho an'izany andron'ny mpifankatia izany. Vaovao avy eto Andasibe ihany dia eo am-panomana ny sport scolaire ato anatin'ny ZAP amin'izao fotoana izao ny anivon'ny sekolim-panjakana. Anome fanazavana mikasika izany Andriamatoa Andriamanombana Olivier lehibe ny ZAP ato anatin'ny commune Andasibe. Mahakasika ny sport scolaire misy aloha zany ny andihany voalohany le championnat au niveau ZAP izay atao any Pangalatsary amin'ny 17 sy 20 ary voalohan'ny volana mars dia anasanantsika mianakavy zany mba hiaraka ifanotrona amin'io any amin'ny kianja malalaka eny Pangalatsary zany. Zay aloha zany ny au niveau ny ZAP izay isafidianana ny ankizy andeha solotenatsika amin'ny championnat district izay atao any amin'ny commune Asabotsy-Anjiro manomboka amin'ny 12 ny volana mars zany hoe vao vakansa samity zany ny ankizy dia ny ampitson'iny fa 13 ny volana mars dia efa mandeha ny ouverture officielle any Asabotsy-Anjiro. Tsy ho vitan'ny eo anivon'ny sekoly ireny nefa araka izany ireo kojakoja sy ny entimanana amin'izany ka dia manao antso avo ary izy ireo amin'ireo malala-tanana rehetra. Ka manoloana izay zavatra izay indrindra no hitadabanay fanampiana amin'ny tsika mianakavy praimona rehetrarehetra atao anatin'ny commune Andasibe. Efa nisy ny hetsika nataon'ny mpampianatra azo lazaina hoe adidy manokana ny raisin'ny mpampianatra rehetrarehetra nanao alim-pandizana tamin'ny 7 volana febroary teo resorana betabe moa ireo izay nanoana ny anso tamin'izany saingy manify dia manify tompoko no vola azo tao. Zara raha misy hatreo amin'ny 3 alina eo ngambany rehefa tena miala ny dépense rehetrarehetra zany teo amin'ny fanatotana ny affichage ny invitation ny bia sy ny tsikanokanona majinijinika. Dia manoloana an'izay zavatra izay misy karazana kety zany fangataham-bola izy io fanazahoana alalana manokana avy ary amin'ny commune dia natao zany izy io hitetezana n'ireo malala-tanana rehetrarehetra mba hifanometanana
amin'ny fitondranan'ireo ankizy ireo a makany amin'ny miatrika an'izay sport scolairany sabotsy anjiro zay a dia rehefa voangona ny vola amin'io a de tsy maintsy faharanana eny amin'ny commune ihany izy io miaraka amin'ny ben'ny tanàna de ho hita eo hoe firy le ankizy zany mety ho zaka fa hatramin'izao aloha raha ny vinavinanay a de mieritreritra zany zay nitondra akoatran'nisy sport individuel ny athlétisme zany a mba hitondra sport collectif reo cadet reo angambany zany no eritreretina mba hoentina satria tamin'ny fanokafana angamba raha tentsika mianakavy de nahita fa misy jeu de jonglage tao nataon'ny ankizy a ka tsara reny zavatra reny raha mba entina miatrika mba aseho an'ny rehetrarehetra ny sabotsy anjiro sao de mba ho dete amintsika ny coupe hoan'ireo cadet ireo araka izany de tsy veromaina akory ny latsakemboka alohan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra fa misy lalany avokoa izany rehetrarehetra zany mbola mitondra ny fanazavana amintsika andriamatoa andriamanombana Olivier Yandry eo amin'ny micro-ny faly de manarak'izay misy zavatra tiako zavaina kely ary mbola mena fanetarana ao antsika mianakavy a misy an'le 900 isaky ny ankizy a zay tsy maintsy alofa didy io de angaviana atsika ray aman-drenin'ny mpianatra rehetra mba samy andohany io efa tonga tompoko ny fotoana tsy maintsy anaterana ny eo any amin'ny Sisco io a de natao a ikarakarany eo amin'ny Sisco a ny championnat ny district sy hitondrana ny ankizy a makany amin'ny championnat national de mbola vitsy de vitsy ny nandoatsika ray aman-dreny ka manentana zay eto a mba samy andohan'io 900 isaky ny ankizy io a tsika mianakavy io ihany a no mba vola takin'ny fanjakana ty amintsika fa akoatran'izay a efa betsaka angamba ny fanampiana avy amin'ny fanjakana raha tsy hiteny a akoatran'ny reny a kitapo a sy kahe efa nizaraina tamin'ny ankizy marobe reny a le 900 io zany a tsy anzapo mihitsy io fa io a tsy maintsy versena any amin'ny Sisco ny Sisco any Moramanga zany ny versena an'io 900 io zany de efa fatao hatramin'izay foana io hoe isaky ny ho avy ny andro anaovana an'le championnat district de misy adidy a 900 ariary a alohan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ka io tompoko tsy makaty amin'ny zapy io fa alohany amin'ny Sisco fa ny makaty amin'ny zapy a de le io fitadiavana tao io a resaka alim-pandihizana de le kety io zany mba hitondrana ny ankizitsika makany sabotsy anjivo fa mbola ako ny andro ny sekolo omaly nandritra ny fandraisana fitenenana dia nanantitanitra andriamatoa ben'ny tanàna Abdoul Kader fa lasa mahazo laky eto Andasibe ny fidorohana zava-mahadomelona na ny fifohana rongony falemana mba tena ndray andraikitra tsy apiatra mihitsiny a ny lalàna amin'ny fiain'io zava-mahadomelona io fa raha izao ny zava-mitoy a de ho tena potika tanteraka mihitsiny a no avy ny reto tanora ireto ny zavatra anaovana an'io fifohana io a eny amoron-drano na eria Mahamasina de etsy amin'ny tetezan'ny Maroka eo ny toera ifohana n'io zavatra io ianareo mpanabe mety mba mahafantatra ihany ianareo mety mahatsikaritra ihany ianareo mangatantanana aminareo a mba fanairana na fampifantarana ny ety anivon'ny commune na Fokotany a rehefa mahita io tranga io a ianareo ny ao amin'ny fanabeazana fototra moa amin'ny mahazaza azy ireo dia entanina ny ray aman-dreny entanina amin'ny mpanabe a mba samy andray andraikitra ary io ady amin'ny zava-mahadomelona io tsy andrasana ny tompona andraikitra ara-panjakana fa manana didy ny fiarahamonina rehetrarehetra indrindra ny ray aman-dreny a aiza moa reo ankizy ireo no mahita vola io tsy azoazo fotsiny io fa vidiana na mahafantatra ianareo ray aman-dreny hoe atsy misy mivarotra an'io manana didy ianareo a ampafantatra hoe atsy ane misy manao an'io zavatra io a ka mahatonga n'ity zavatra ity paritaka vaovao makasika ny fanompoam-pirenena dia efa mandeha ny fisoratana anarana eny anivon'ireo toby miaramila ho an'ireo liana iditra ao anatin'ny miaramila zazavao araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny herinandro lasa teo ny herinandro lasa teo mantsy no azo alalana andray zazavao valondratserivo ny tafika malagasy tsy amaritana faripaizana ny fandraisana ireo zazavao ireo ilaina avokoa ny fahaiza manao an'izay liana rehetra rehefa feno 12 taona ny mihoatra izy tokony ho tsara fitondran-tena nefa izy izany hoe madio ny bilita laharana fahatelo mitanisany eloka tokony atanjakarabatana ihany koa hoy ny teo anivon'ny tafika isy apahany amin'ireo zazavao ireo no hotsongona ao amin'ireo mandalo fitsarana miaramila mazana nefa ny 20% izy ireo dia raisina
mazana nefa ny valopolo-300 raisina dia mirotsaka atsitrapo avokoa. Anao fanompirenena mandritra ny roa taona ireo voaray mialohan'ny ameriana azy anivon'ny fiarahamonina misy azy ireo tsirairay avy. Akoatra ny asa miaramila ataon'izy ireo anefa dia karazana anjara biriky ny tafika entina ampitana azy ireo amin'ny maha olo-pirenena ihany koa ny fanompirenena ataony. Hatramin'ny fahaiza-miaina, ny fiainana andrenivohitra mantsy dia ho ampianarana azy ireo avokoa. Mety atao hatramin'ny fampianarana ireo tsy mahay mamaky teny sy mandroatra mihitsy azy zany. Ampita izany eny amin'ny fiarahamonina misy azy ireo izy ireo rehefa vita ny fanompirenena ataony. Hoy ny jeneraly Rakotoarimasy André Lucien, ministry ny folo alin-dahy. Eo amin'ny lafim-baovao ny fanjifana kosa indray dia maniry toy ny anana ny fivarotana fromage vita amin'ny tanana ary dia mila fahamaliana nefa ny fanamboarana ireny vokatra ireny satria ny tsy fitandremana kely monja dia mety ahavoan'ny tuberculose ireo olona efa manjifa azy. Ahitana ny otrikaretina tuberculose mantsy ny ronon'omby avy amin'ny omby marary ny aretina io. Na ireny vokatra azy avy amin'ny ronono ireny aza dia rehefa tsy masaka tsara ny ronono ampiasaina dia lalana iray iampitany tuberculose amin'ny olombelona. Hoy ny Dr Arena Samuel, mpikaroka eo anivon'ny ivitoeram-pirenena misahana ny fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra na ny fofifà izany. Tsy vitsy ary ireo mpamokatra manao ezaka satria miamaro ireo mpanamboatra fromage vita tanana no mitondra ny vokatra amidiny hoteliana eny anivon'ny sampana misahana ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny sakafo na ny ACSQDA ety Tsaralalàna any Tsaralalàna ny ndrenivohitry Madagasikara izany. Notsoriny Dr Razafindramonjy Jean talian'ny ACSQDA nefa fa tsy ao anatin'ireo fenitra jerena ireo tsy mikaretina voatokana ireny. Ny hoe hoanina sa tsy ilay vokatra jerena dia anjaran'ny ministeran'ny fiompiana no mijery izany hoy ihany Dr Razafindramonjy Jean. Ny anivon'ny ministeran'ny fiompiana indray kosa dia nilaza fa ny eny anivon'ny fiompiana mihitsy no mila anaovana fitsirihana ny tuberculose. Tsy mbola ireo mpiompy rehetra nefa no manao fitsirihana io raha toa ka isaky ny enim-bolana no tokony anaovana izany. Manampitsotra karaha teo koa ny tsy fahampian'ireo mpitsabo biby hoy Biarman Marcelin tale ny sampandrarahany mpitsabo biby eo anivon'ity ministera ity. Ilatika kely eo amin'ny pejin'ny zavakanto sy ny kolotsaina itsika dia 20 taona niainana tao anatin'ny mozika ary nahita sy nahatsapa ny fivoaran'ny mozika malagasy. Nahatsapa moa Njakatiana fa dia tsy salama ary mbola tsy sitrana ny mozika sy ny tontolo manodidina azy ka nisittonan'ny lakolosy fanerana. Betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ka miteraka disadisa eo amin'ny mpanakanto sy ny mpamokatra na eo amin'ny samy mpamokatra hoy ihany ity sekretera jeneraly ny sindika ny mpanao mozika eto Madagasikara ity. Ohatra nomeny ny tontolon'ny fikarakarana fampisehoana izay hita fa efa mihasarotra sy mihena antoerana toy izany koa ny tontolon'ny matraquage izay manary tanteraka ny tena hira sy ny hira ara-barotra ary ny tontolon'ny dokam-barotra. Lasa nisy lalàna tsy maintsy arahan'ny mpamokatra seho raha tiana ahomby ny fampisehoana amin'izao fotoana izao. Nefa tsapa fa niakatra izay tsy izy ny saran'ny famokarana hoy ihany Njakatiana. Nanotra soso-kevitra Njakatiana raha ny fanakalo-hevitra tamin'ireo mpanao gazety mikirakira ny kolotsaina ka nanaovany antsoavo hoe aleo miara-mitaiza ilay zavakanto isika rehetra. Nisy ny fahalalana izay nampikorontana sy mahaverilanja ny mozika malagasy hoy ihany Njakatiana. Iverina eny anivon'ny antermela-pirenena kosa tsika dia tapaka tao anatin'ny filan-kevitry minisitra Omaly teny amin'ny lapany avoloha fa hahatratra raika amin'ny 10% nisan'ireo solombavam-bahoaka andray ny toerany eny anivon'ny antermela-pirenena eny Tsimbazaza. Raha 7% moa izy ireo teo aloha. Araka ny fanazavana avy amin'ny ministry ny kolotsaina sy ny vakoka sady mpitondra tenin'ny gouvernemanta Elie Ravelomanantsomaly dia nampifandrafiana amin'ny isan'ny mponina isaky ny fari-piadidina manerana ny district eto Madagasikara ny isan'ireo solombavam-bahoaka ireo. Ny atotanisa avy amin'ny Instat no nanaovana io asa io ka amin'ireo toerana ahitana mponina mihoatra ny 5,000 sy 3 hetsy dia isy solombavam-bahoaka iray avy araka ny fanazavana. Isana tonga io fitombon'ny isan'ny solombavam-bahoaka io koa ny fametrahana ny solombavam-bahoaka miisa 2 isak'ireo renivohim-paritany manerana ny nosy raha oharina tamin'ny fitondran'ny folo teo aloha Marc Ravalomanana dia nitombo 20 ny isan'ireo solombavam-bahoaka andrafitra ny antenimera-pirenena eny Tsimbazaza amin'ny Repoblika faha-efatra. Raha ny soso-kevitra avy amin'ny akamaroan'ny mpanao politika nanason'ny Soldalina dia tokony hatratra 80% eo ny isan'ireo solombavam-bahoaka ireo izao mijanona ho raika amin'ny 10% izao.
am'izay resaka fiainam-pirenena zay ihany dia nilaza tsy ilefitra amin'ny fampiakarana fitsarana ny raha mahakasika ny fikambanana eo anivon'ny filakevitra ambony tetezamita ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny Brauma leo tena misahana ny ady amin'ny kolokolona ny Bianco izany. Notsindrin'ny Italia General ny Bianco ny Generaly Fally Arabetrano maly teny Ambohibao fa tsy misy raha maty akaranany ao amin'ny Bianco na iza voakasiky zany fa tsy maintsy ampitaina any amin'ny fitsarana ary tsy izahana tavan'olona izany raha izany. Ny voalaza fa fisina fanodigodonam-bola eo anivon'ny ministera ny fahasalamana izay notantanin'ny tipikambana eo anivon'ny CSTT no fototry ny fanenjehana ataon'ny Bianco. Olona enina eo no voalaza fa voaroiroy ny momba io raha io. Izay ny makasika ny vaovao viny andeha ataontsika indray mielatra kosa tompoko lasy tompoko vavy ny vaovao avy any ampitan-dranomasina any. Mbola mitana nisain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny mikasika ilay fifangaronan'ny henan-tsoavaly tamin'ny enombona midy tany France izay efa niely sy niparitaka tamina firenena maro. Nandray fanapa-kevitra noho izany ary ny Komisiona Européenne ny tsy maintsy izahana ny ADN ny hena vao mivoaka amina orinasa anankiray mba ahafahana mamantatra tsara ny singa ao anatin'izany hena izany. Ho hitantsika ihany moa ny fandehan'ny tantaran'ity henan'ny soavaly ny fangaro tamin'ny enomby ity izay efa notanterisika matetika teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Vainiala Radio. Avy any Venezuela kosa dia miaratsy hatrany ny toe-pahasalamany filoha Venezuelana Hugo Chavez amin'izao fotoana izao. Araka vaovao nampitain'ny filoha lefitra Venezuelana Nicolas Maduro tany Caracas dia anisan'ny sarotra dia sarotra ny opération na ny fikarakarana sy ny fandidina atao aminy amin'izao fotoana izao. Raha ny tantara fohifohy moa dia mamiadana na cancer ny aretina mahazo ity filoha Venezueliana ity. Efa roa volana mahery zao ny lehilahy no mitsabo tena any amin'ny hôpitaly iray any Cuba. 7-20 taona ny lehilahy amin'izao fotoana izao ary dia ho fantatsika miandalana ihany koa ny fivoarana ny toe-pahasalamana ny Andriamatoa Hugo Chavez filoha Venezuelana amin'izao fotoana izao. Mifarana sady tompoko lasy tompoko vavy ny vaovaontsika tamin'ity androany ity isaorana betabe faly sy ny aranangona ny vaovao ary mamonjy kosa no nitondra ny vaovao tamintsika tamin'ity androany ity. Ny lohateny vaovao izay nentina tamintsika teny am-piandohana ary 17 febroary ankarazana androany ny andron'ny mpifankatia. Raha-pirenena fanompo-pirenena mitady zazavao valonjato sy arivo ny tafika malagasy. Fanjifana moa dia mety azahoana tuberculose ny ronono na ny vokatra azo avy amin'ny ronono manta. Mikorotana kosa sady tsy mandeha amin'ny tokony ho izy itsondry ny zavakanto sy ny kolotsaina eto amintsika eto Madagasikara hoy ny mpanakanto sy mpihira anankiray dia tsy iza moa fa Injakatiana izany. Eny anivon'ny antenimira-pirenena dia atratra 250 ny isan'ireo solombavam-bahoaka eny. Vaovao fanenjehana CST kosa dia nilaza fa tsy mizaha tavan'olona ny Bianco eo am-panatotosana ny asany. Faratanteraka araka izany tompoko lasy tompoko vavy ny vaovaontsika ary dia manome fotoananao ho amin'ny raha mpitso indray. Mandra-piona tompoko lahy mandra-piresaka tompoko vavy ary dia isorina trahanao manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny Vainiala Radio. Mandra-piona vetivety azy.